zakamiazava mitsangana ianao iza. io afaka isika rehetra tompoko indray zany fitiavanao anay izany Andriamanitra raha io fa na dia amin'ny fiainanay manontolo dia mitarika anay hanalavitra anao mandrakariva izay rehetra ataonay, kanefa ianao kosa miandry ary miantso anay hiverina eo aminao satria fantatrao fa olona mahantra izahay ary ory raha lavitra anao ary raha miverina aminao tokoa izahay dia raisinao ampitiavana tokoa. Fitiavana lalina tsy takatry ny sainay izany ka dia ampio izahay mba hatsapa izany fitiavanao izany ka tsy ho variana amin'izao fiainana izao fa isaina isanandro isanandro izany fitiavanao anay izany. Misaotra indrindra fa tsy manary anay ianao fa mitaona anay amin'ny fitiavanao ho eto amin'izao tempolinao izao dia mbola ialanao nenina amin'ny hanomezanao anay koa ny teninao mba ho sakafo ny fanainay. Nangatany aminao dia aoka ny fanainao masina no hiasa mahery ao anatinay mba hahatonga ny fonay ho fonofo afaka mandray tsara ny teninao ary hisoro ny fovatonay izay tsy andaira ny teninao rehetra. Dia mampianarana iray eo araka ny fombanao fa mihaino izay zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ao antsika amin'ity alahady fahadimy mialohan'ny Pasika ity dia araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Lioka toko 7 dia ny 9:30 ka hatramin'ny 10:50. Filazantsara araka ny Lioka toko 9:30 ny andininy Lioka toko 7 ny andininy 9:30 ka hatramin'ny 10:50. Rehefa hita dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fariseho anankiray na nasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy. Ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseho izy ka nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna. Ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseho dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy. Ary nijanona teo ivony tanilan'ny tongony izy ka nitomany. Dia nahakotra ny tongony tamin'ny ranomasina sy namaoka azy tamin'ny volondohany dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Ary noho nahita izany ilay fariseho nanasa azy dia nanao anakampo hoe raha mpaminany ity dia ho nalala io vehivavy manindry azy io sy nitoeny fa mpanota io. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe risy mono mananko-lazaina aminao aho. Dia hoy izy lazao ary mpampianatra. Nisy roa lahy nanana mpampianana vola anankiray trosa. Ny anankiray nanana ny denaria 500 ary ny anankiray kosa 50. Raha tsy nanana haloha izy roa lahy dia samy navelany. Koa iza moa amin'izy ireo no tia azy indrindra? Simona namalika nanao hoe ataoko fa ilaina moa izany be. Dia hoy izy taminy marina ny hevitrao. Ary Jesosy nitodika nijery an'ilay vehivavy ka nanao tamin'ny Simona hoe hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao nefa tsy nanome rano hanasana ny tongotro ianao. Fa izy kosa nahakotra ny tongotro tamin'ny ranomasina. Sy namoaka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka ahy akory ianao, fa izy hatram'izay nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. Ny lohako tsy mba nohosoranao diloilo akory, fa izy kosa nanositra menaka manitra ny tongotro. Ary amin'izany dia lazaiko aminao voavela ny helombe fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Dia hoy izy tamin'ny vehivavy voavela ny heloko ao. Ary izay niara-mipetraka nihinana teo aminy dia niresaka hoe iza moa ity no mba mamela heloko? Ary hoy izy tamin'ny vehivavy ny finoanao efa namonjy ianao, mandehana soamantsara. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fotoana anankiray sarobidy ity fotoana anankiray izay nanasan'ny Simona an' Jesosy ity dia ilay Simona fariseo no voalaza eto fa tsy Simona Petera mpianatra akory ity manasa an' Jesosy ity.
Zava-dehibe zany mampiatrano an Jesosy zany. Jesosy moa raha teo no fanonteny manao hoe amin'ny ary apokalypsy hoe raha misy mandondona am-baravarana ka raha misy mamono varavarana dia hiditra ho aminy ao ary hiara-misakafo aminy. Dia azo lazaina fa manana ny tombony be mihitsy Simona fariseo eto nampandroso an Jesosy tao an-trano hiara-misakafo tamin'ny Jesosy. Akaiky an Jesosy izy. Fa amin'ny fotoana izay iarahany misakafo amin'i Jesosy io, dia nisy ity vehivavy anankiray ity. Dia ny filazantsara ny liko moa efa nanadihady izy matoa izy tonga dia avy hatrany dia miteny hoe ary nisy vehivavy mpanota avy hatrany dia efa sokajiana hoe mpanota izy miditra eo. Fa tantara moa dia avy hatrany mahatonga lioka manoratra avy hatrany hoe ary nisy vehivavy mpanota anankiray eo amin'ny tanàna. Dia mazava zany fa ity vehivavy ity dia vehivavy anisan'ny ratsy fitondrantena raha ny marina zany. Dia niditra koa teo fa tsy ny ray latabatra avy hatrany izy fa ery amin'ny tongotra Jesosy izy no mipetraka. Dia tsy miteny, tsy ny lohabava fa ny fihetsiny rehetrarehetra no miteny sy manambara ny ao am-pony ray manontolo. Dia inona ilay fihetsika? Tonga amin'i Jesosy izy nitomany. Jesosy tsy nanontany azy hoe inona mampitomany ianao? Fa nitomany izy. Be dia be ny ranomasiny mahalena ny tongotry Jesosy. Dia tsy mba ny lamba nanaovany no anasana mafana ny tongotry Jesosy fa ny volondohany. Manambara zavatra lehibe izany. Fa tsy mbola misy amintsika reto hoe manana ny vaditsika nareo vehivavy ka hoe nao malala mba ho fafako amin'ny volondohako ny tongotrao. Izy aminareo ny fomba nanao an'izany. Fa tsy hoe io serveta. Izay no ataonareo, fafao amin'ity ny tongotrao. Fa tsy ho avy ianareo ka ao ny tongotrao fafako malala ny tongotrao amin'ny volondohako. Fa ny volondohany nataony serveta namafana ny tongotry ny Jesosy tamin'io fotoana io. Dia nanorokaoroka ny tongotry Jesosy izy. Ny fanorohana dia manambara fahakekezan'ny fo amin'ny olona anankiray izay orohana. Kanefa tsy mba nanao ohatra ny oriko Jodasy aty amin'ny takolaka no nataony fa ary amin'ny tongotra no norohana. Ary amin'ny tongotra no norohana. Misy dikany lehibe koa zany. Misy zavatra lehibe koa no ambarany amin'izany. Tsy mbola misy olona nanoroka tongotr'olona zany mihitsy. Fa manambara zavatra lehibe ty toetra n'ity vehivavy ity ho hitantsika rehefa avy eo. Ary tsy vitan'izany fa voalaza eto ny menaka alabastara. Mety nanambola ty vehivavy ity nividianana an'io menaka io izay sarobidy indrindra. Tsy niafiny fa inona rara ny tongotry Jesosy, hamanitra ny tongotry Jesosy. Tsy ny fananana izy. Fihetsika misy hafa, misy fampitana zavatra be no nataony fa tsy resa be no nataony. Ny fihetsika nataony mampiseho indrindra ny ranomaso manambara misy zavatra mitambesatra tao anatiny. Satria teo amin'ny fiarahamonina izy dia tsy mba nahita zavatsoa amin'ny fiainana fa mety fanenjehana, mety fanilikiliana satria ity vehivavy mpanota tsy mba fanao ianao. Ary zany mihitsy izy. Ary tsapany fa navesatra aminy zany. Tsy misy izay azo ny hamborahana an'izany. Fa rehefa naheno an'ity Jesosy ity izy dia lasa izy nanatona. Ary tsy sahy nisehoseho ary aloha fa aty amin'ny tongotra izy no mipetraka. Manambara ny fanetretena lalina zany. Te hampita ny ao am-pony izy amin'ity Jesosy ity. Satria fantany hitany amin'ny zavatra miseho teo aloha.
ny mahampamonjy an' Jesosy sy ny zavatra nataony rehetrarehetra dia lasa izy nanatona no hararao tamin'izany fotoana zany ka nanaovany an'io fihetsika lehibe io. Fa encore eo ankilan'izay zavatra hitantsika sy izay zavatra voalaza zay dia misy sokajin'olona koa eo fariseo mahalala tsara ny soratra masina, mahafantatra tsara ny fampanantenana mesianika ny amin'ny ahatongavan'ny Mesia, mahafantatra tsara ny foto-dalàna rehetrarehetra amin'ny raharaham-piangonana, amin'ny raharaham-pivavahana, mahafantatra tsara an'izany, mampianatra an'izany amin'ny olona rehetrarehetra, ahoana ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, mahafantatra eo. Saingy tsy nanao ny fomba rehetra fandraisam-bahiny na ny fandraisana vahiny fotsiny aza dia tsy nataony. Ny manasa tongotra dia tsy nataony. Nefa izany no fomba fandraisam-bahiny amin'ny lalàn'ny Jiosy. Rehefa misy vahiny izay ilay mahatonga hoe misy ny vato enina tao ankana nanovan'i Jesosy ny rano ho divay, io rano fanasana ny tongotry ny vahiny. Fa tsy nanao an'izany ity fariseo ity izay manana sokajim-piainana ambony ihany raha azo lazaina. Ary tsy mba namafa ny tongotra, namena serveta hamafana ny tongotra izy. Tsy mba niraisiny amin'ny fomba fandraisam-bahiny mihaja izy, satria ny fomba vahiny mihaja raisina dia tsy maintsy horohana. Tsy mba nataony izany, nefa fantany lalàna sy ny fitsipika amin'ny fandraisam-bahiny. Tsy nataony izany. Mahafantatra ny tenin'Andriamanitra fa tsy miaina ny tenin'Andriamanitra. Fa ahoana ny nataony? Hafa ny fomba fijeriny. Raha mpaminany ity lehilahy ity, satria izay no hitany hoe tena mpaminany ity lehilahy ity. Raha mpaminany ity dia fantany fa mpanota io vehivavy io. Ao anatin'ny lalàna ny soratra masina tamin'ny fariseo zany, na tao amin'ny Jiosy zany, ny mpaminany tsy mba azo kasikasiam-behivavy maloto zany, fa mahaloto azy zany ary manimba ny asa fanompony sy ny fahamasina ny asa fanompony ataony. Dia aleo ny hatakataka ry zareo azy mitazan-davitra fotsiny no ataony fa tsy manatona an'ilay vehivavy, fa mitazana fotsiny manao io vehivavy io dia vehivavy maloto, nefa avelan'i Jesosy hikasikasika ny tongony teo. Tsy fantatra izy ireo moa hoe inona marina moa no nahatongavan'i Jesosy hanameloka sy hanilikilika olona va? Tsia. Voarain'i Jesosy ny hafatra amin'ny fihetsika nataon'ity vehivavy ity. Voarainy tsara. Satria fantany fa mavesatra ao aminy ny fahatsapan'ny helony hoe mpanota aho. Tsy mba ohatran'ny olona rehetrarehetra aho, fa mpanota. Aiza no ahitako famelan-keloka, aiza no ahitako famondram-po, aiza no ahitako olona mba hampahery ahy. Teo amin'i Jesosy izy no namboraka. Matoy izy mitomany dia fahatsapany fa mavesatra aminy ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainana. Ianao ve mba mahatsiaro ny tomany amin'ny fahotanao? Ianao ve mba mahatsiaro fa mavesatra ny fahotana? Fa raha tsy mahatsiaro hoe mavesatra ny fahotana isika, dia io ilay lazain'i Jesosy eto, izay voavela amin'ny kely dia kely fitiavana. Ary io mampangatsiatsika antsika amin'ny asa fanompona. Io ny tsy mampafana antsika amin'ny asa fanompona, satria tsy tsapantsika ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra. Satria tsika tsy mahatsiaro hoe mavesatra ny nampanotantsika navotan'Andriamanitra. Tsika tsy mitomany tamin'ny fahotantsika rehetrarehetra. Fa tahaka ny fariseo ihany tsika manamarina ny tenantsika, za tsy dia be ota, tsy dia nanota be loatra. Ka hoy Jesosy, rehefa kely ny fahotana navela nataonao ka voavela amin'izany ianao dia kely fitiavana. Izay voavela amin'ny be no be fitiavana, hoy Jesosy. Io no mahazo antsika rehetra mampiatrano an' Jesosy,
miara-misakafo amin'i Jesosy satria mivavaka tsy Jesosy eo tahino sakafonay fa saingy kely fitiavana satria tsy mahatsiaro hoe mpanota isika hoe mpanota kely ihany tsika kely ihany notako fa tsy dia ngeza loatra io mampangatsiatsika atsika amin'ny fanompona ange io mampangatsiatsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ne mahatonga atsika tsy tsapatsika izany fitiavan'Andriamanitra zany satria tsika tsy mahatsiaro tena hoe mpanota isika izay voavela amin'ny kely hoy Jesosy dia kely fitiavana fa izay voavela amin'ny be no be fitiavana dia naria 50 ve ny fahotanao sa dia naria 500 dia anjaranao mijery hoe kelikely ny fahotako Jesosy na be ny fahotako Jesosy. Ny zavatra lehibe eto anefa sarobidy eto dia izao ity vehivavy ity izay atao hoe be ny fahotany dia nandray ny valiny tao amin'i Jesosy izy manao hoe izay efa namaly tsara moa Simona tamin'ny valy teny Jesosy hoe ilay namelana be no be fitiavana dia hoy Jesosy manao hoe voavela ny helony satria be ny fitiavany ary ilay fitiavany nasehony an' Jesosy dia tsy hoe niandry ny valy teny Jesosy fa nasehony mialoha izany nitomany izy nanoroka ny tongotra Jesosy izy ary nandany ny fananany ny zavatra sarobidy tao aminy teo amin'ny tongotra Jesosy izy nanolotra izany izy nasehony amin'i Jesosy izany fitiavana izany an' Jesosy izany dia hita an' Jesosy io Jesosy mahita atsika tsirairay ry havana aza miandry ny asehontsika ho hitan'ny mason'ny olona no ataontsika fa ianao manokana asehoy ny fitiavanao an' Jesosy izy mahafantatra anao na tsy miteny ianao na tsy be resaka ianao fantatry ny tompo ny fiainanao fantatry ny tompo ny adinao fantatry ny tompo ny fahetahetanao mitady azy fantatry ny tompo izany fa tsy hoe rehefa tsy miteny ianao atao am-piangonana dia tsy fantany fantany ianao hitany ianao ity vehivavy ity mba inona ny teny nataony nandritra n'ity fotoana ity mba naheno ve nareo hoe nisy zavatra nolazainy tsisy na kely tsisy zavatra nolazainy na kely tsisy teny anankiray ny loka ny vavany na kely fa ny fiainany sy ny fihetsany rehetrarehetra no nanehony tamin'i Jesosy ny hetahetany sy ny faniriany ary ny fitiavany dia nambaran'i Jesosy sy nomeny Jesosy azy ny valiny zavatra ireniny fony raha vehivavy voavela ny heliko ao ny finoanao no efa nahavonjy anao fantatry ny tompo fantatry ny tompo ny momba anao fa aza mieritreritra ianao hoe tsy fantany na aiza ny toerana misy ianao aza veritreritra hoe tsy hitan'Andriamanitra ianao fa hitany misy ianao na any an-trano ianao na any am-piasana ianao na inona zavatra ataonao hita ny tompo ny zavatra mety manavesatra anao ny adinao rehetrarehetra ento amin'ny ranomaso eo an-tongotry Jesosy izany fa tsy zava-poana eo aminy akory ny ranomason'ny zanany raha misy zavatra adinao na misy ny fahotana na misy ny zavatra mety tsy mahatonga anao ory dia ento eo aminy izany fantatry ny tompo ary tsy eto dia tena sarobidy indrindra ny aminy hoe tsy mba nanilikilika azy Jesosy mba jereo nge mipilasy nisy an'ilay vehivavy ery amin'ny tongotra azon'i Jesosy nidakana teo nge izy miala teo aty fa mandoto ahy tena nahazo daka izy raha ohatra ka tena fariseo no nataony aniny fa Jesosy ilay mpamonjy no atonony ny olona mety manilikilika anao ny olona mety mitsara anao ny olona mety mameloka anao ny olona mety hanometsiny anao amin'ny ataonao rehetrarehetra ty ve mba manao dia ihany no ataony ty ve ohatran'izao dia raha ny olona no andrasanao sy ilanao fitia dia hoy Jesosy ny soratra masina hoe tsy mpianatry ny tompo ianao
Paoly apôstôly manao hoe olona va no ilako sitraka sa Kristy? Fa raha mbola mila sitraka amin'olona hoy Paoly apôstôly dia tsy mpanompo ny Kristy. Ka izay ataontsika ataovy ho an'ny tompo, ente ho amin'ny ady, angatao izy. Jesosy tsy mba mandà na iza mitady famonjena. Izany mihitsy nanomezana azy ilay anarana hoe Jesosy. Tsy mba Josefa sy Maria no nametaka ny anaran'i Jesosy, fa Andriamanitra mihitsy no nametraka ny anarany dia ataonareo hoe Jesosy, satria izy hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Tsy ho afaka amin'ny fahasaranana ara-bola, tsy ho afaka amin'ny fahasaranana amin'ny krizy ekonomika, tsy izany nahatongavan'i Jesosy, fa hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany, satria ny fahotany no mampisaraka azy amin'Andriamanitra ka ory ny olona. Fotoana izay mbola aseho ny tenin'Andriamanitra amintsika ety androany ety, ka ohatra lehibe sarobidy indrindra naseho n'ity vehivavy anankiray ity ho antsika. Fa mpanota isika rehetra manadona Jesosy dia meteza hitoetra eo an-tongony mandrakariva, hihaino ny feony manambara hoe voavela ny heloko ao anaka, fa lehibe ny finoanao. Aza ampitahaina amin'ny hafa ny fahotanao. Aza tsy dia tena manota loatra ho tahaka ny ray anankiray ry. Tsy anjarantsika ny manao an'izany fampitahana izany. Fa ny anjarantsika mijery ny tenantsika. Anjarantsika ny mandihy ny tena eo anatrehan'Andriamanitra hoe mitondra ny tenako ao Jesosy, ity ny tenako entiko aminao, fa tsisy marina na dia iray ato anatiko. Tsisy izay manao ny sitraponao feno ato anatiko. Dia izany ny fanompoana tadiavin'Andriamanitra. Izany no irian'Andriamanitra hananantsika izany ilay amin'ny ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe izay manitry tena no hasandratra. Tsy fahavoazana na fahatiantoka ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny olona manetry tena indrindra no tadiaviny. Izany no tadiavin'Andriamanitra. Dia io nomen'Andriamanitra voninahitra ka ilazany indrindra tamin'ny vehivavy ity hoe ny finoanao efa namonjy anao, mandehana soamatsara. Ny mandehana soamatsara ao amin'ny teny Grika manko dia mandehana amin'ny fiadanana. Fa eto izy ataony dika tentsika hoe soamatsara, hoe raiso ny fiadanana, mitondra ny fiadanana avy amin'i Jesosy izy miala amin'ny toerana io. Izay tsy hitany teo amin'ny fiainany andavanandro, tsy hitany teo amin'ny fiarahamonina, tsy hitany teo amin'ny olona mifaneraserany, izany teny mamy izany, no raisiny teto izany. Dia nandeha soamatsara izy, nandeha amin'ny fiadanana izy, no raisiny tamin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Tsisy olona afaka hanome anareo an'izany teny mamy izany afa-tsy ny fanatonanareo an'i Jesosy, fiankinanareo amin'i Jesosy. Jesosy no homba sy mitahy izay rehetra mitady azy. Fotoana izay mbola ahafahantsika mitady an'i Jesosy izao. Fotoana izay mbola omen'Andriamanitra ahafahantsika manatona azy izao, mba handraisantsika ny teny mamy avy aminy, dia ny hamelany fahotantsika rehetra. Fa io fahotana io ihany tsy ahafahantsika manao sitrapon'Andriamanitra. Io fahotana io ihany tsy ahafahantsika manatanteraka izay tadiavin'Andriamanitra. Hoeto amin'ny tompo izany, na karazan'inona, aza mieritreritra hoe tsisy fahotana tsy ho voavelan'Andriamanitra, fa voavelan'Andriamanitra izany. Ary io mba ambaran'ny soratra masina eto hoe misy hainao va Jesosy ny amin'ity zanako voany misy mifanintsintsintona ity sy ny sisa. Io Jesosy hainao va? Zavatra rehetra hoe Jesosy hainy mino. Ento amin'i Jesosy, fa hain Jesosy ny manafaka antsika, manadio antsika amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fahotantsika rehetra. Ary izy koa afaka mamonjy antsika amin'izay zavatra, amin'ny ady rehetra izay atrehantsika amin'ity fiainana ity. Dia matoky azy ary manana fanaontenana fa tsy maintsy hamonjy sy hanafaka antsika izy. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina, izay aza hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Tonga
ny mazava-by iposaka ny voninahiny Jehova ifampiposaka amina ao eto amin'izao tontolo izao.